Adidin'ny filoham-pirenena ny manendry ny praiminisitra ary tokony tsy hisy teritery na avy aiza na avy amin'iza izy ao anatin'ny fanendrena izany. Izay kosa no nambaran'ny révérend Ndrianaldrona Andriamanampy avy amin'ny AMF 3FM. Tokony halalaka ny filoham-pirenena ary lavitry ny teritery manendry ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta araka ny hevitry ny AMF 3FM. Matoky ihany koa ny filohanty atoko ity fa tsy ho ela ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena. Efa voavaly sady tamin'ny alala fitenenana nataon'ny président Hery tany Washington fa ny adidiny voalohany zany vao tonga eto izy dia hanendry izay olona izay satria maika ho izy ny hanomezana ny raharaha. Zavatra lehibe zany dia aminay dia zahay moa AMF 3FM dia milaza fa adidiny président ny république manendry préministre ka tsy azo terena amin'ny alala pression na toko politika na karazana fiambanana na société mizary fa avileo izy hanendry zay tiany matoa efa voalaza fa zay itokisany no anaovana izany karazana fanendreny zany. Matoky zay fa AMF 3FM dia hametraka azy hoe mataovy malalaka fanendrenao ary tsika rehetra manapanahy aza teriterena ny olona amin'ny zavatra hasoa amin'ny firenentsika. Ndraiky amin'ny 20 martsa dia natoka ny firenena mikambana ho andro raisam-pirenena hiadiana amin'ny fanavakavaham-bolo-koditra. Momba io dia nisy ny afatra avy amin'ny révérend Ndrianaldrona Andriamanampy. Androany dia hahatsiarovana tanteraka ny ady natrehin'ny ray aman-dreny Nelson Mandela. Zavatra lehibe ianarantsika ta Madagasikara zany zay toetra hoe aoka tsy fanavakavaka. Mafy eny zavatra nisy tao Afrika Atsimo hoe ny lalana misy ny fotsy tsy azo alehan'ny mainty ary zay rehetra atao dia mizara toy izany. Amintsika dia mahay miasa ravelantsika sitsika malagasy mpanavakavaka atsika fa mahay manavakavaka. Za kosa dia milaza hoe aoka mba hatsahatra ny fanavakavahana na volokoditra na volondohana firazanana indrindra ny foko amin'ilay filatsahana merana Tanarivo dia ny olona no everiko manam-panahy zay tokony hanampy laza sasany hoe avileo Tananarivo mba ny eto Tanarivo no hanao azy dia mialatsiny fa zany dia fanavakavahana zany ho an'ny foko 20 Tananarivo ka za ranitina na akolaka na mivatana ny fanavakavahana volokoditra ka dia hararaotika amin'ity andro zay natokana ho amin'ny ady fisina amin'ny volokoditra amin'ny zavatra fanavakavahana oka mba hatsahatra amin'izao ory tenenako zao ny zavatra any am-pony tsirairay fa malagasy iray ihany tsy misy ambony tsisy ambany eto ary indrindra tanàna na Tanarivo dia izay hitany vahoaka fa manam-panahy na ray aman-dreny afaka hitatana azy avileo hilatsaka milatsaha dôdôly. Natao atsiarovana ny zavantranga tao Sharperville, Afrika Atsimo ny 20 martsa 1970 izay nahafatesan'olona 2020 ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny fanavakavaham-bolo-koditra. Nanomboka ny taona 1970 nanapahan'ny firenena mikambana io andro iraisam-pirenena io. Ny adidiny tondra amin'ny ady amin'ny fanavakavaham-bolo-koditra na le rôle des dirigeants dans le lutte contre le racisme et la discrimination raciale io no lohahevitra nentina tamin'ity taona ity.